mila mirahina ny malagasy amin'izao fifidianana izao hoy Marika Ravalomanana. Mpivarotra 67 hektara sy Andravoangy manohana ny irina ny ankamarony. Ambotry Manjaka nanao etsika manoloana ny fampetsoana avy amin'ny domaine Androany. Miraba tompokila manaja tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS renao amin'ity aliny 13 Novambra 2024 ity ary dia sainam-panajana anaraka izany hatramin'ny farany. Isatarantsika ny vaovao dia mahakasika ny sosialin'ny mponina sy ny fitaran'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro ihany koa. Manoloana ny olana izay sedrain'ny malagasy momba ny jiro sy ny rano eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ny hevin'ny filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara Marika Ravalomanana nandritra ny tafa izay nataony tamin'ny mponina teny Ampanefy androany. Dia rahantsika indrindra tsara ny Mathieu Princy Manorandre Malala ary Germain Nomenjanary. Ny sesesy tatoato ny fanoloana olona izay nataony ny fitondram-panjakana ankehitriny eo anivo ny orinasa Jirama ny tazana dia miamafy hatrany ny delestage ny fahatapahan-drano ho an'ny mponina eto Antananarivo indrindrandrindra. Mila traikefa sy fahaizana ny fitantanan-draharaha. Amintsika miresaka izao ny dia efa novaina impiry ireo mpitondra amin'ny Jirama fa mbola tsy voavana olana. Dia ohatran'izany kely ministera hafa na ovana isan'andro ary isan-kerinandro na voy loatra isam-bolana mbola hoe satria nahoana zavatra anankitelo ny tokony apetraka aloha. Avela aloha mba hitoly asany teo aloha dia jerevana tsara mifanaraka tsara fa tsy tonga dia gadaina izy. Eto Madagasikara ihany misy amin'ny fanenjehana izay mpitondra toeroa dia ho avy indray mpitondra manaraka dia ho enjehana koa farany tsisy mandroso. Vahoaka nareo amin'ny fitondranao miadiny izay tombontsoanareo vahoaka manjary mijaly tsy afaka mandroso. Tamin'ity androany ity dia mbola namafy ihany koa ny filoha Marika Ravalomanana fa ilaina ny famarinan'ny toerana sy ny fanamarinam-pahefana amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena. Io no nisan'ny banga sy lesoka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana hoy izy araka ty fanadihadiana izay hoentin'ny Germain Nomenjanary sy Manorandre Malala ity. Tsy fitiavan-tseza sy voninahitra no tadiavin'ny antokotimy fa fitiavana ny mpiarabelona sy ny firenena ka izany no mahatonga azy ireo tsy kely soroka hijery akaiky ny olana sedrainy ny vahoaka malagasy. Mbola tsy mitovy fijery ny mpitondra sy ny vahoaka ka izay no mahatonga izao olana miseho izao ary tokony hitsangana ny erivelona rehetra eto amin'ny firenena mba hahafahana mitondra fampandrosoana tena izy. Tsy dada Ravalomanana mihitsy koa no mangataka seza na mangataka vola fa kosa tia navitra tia monjy vahoaka malagasa ka zao mahatsiaro tsara fa tsisy ny rano tsy mahita mazava fa maizina lalan-daha avao. Miantso sy midadadada foana fa hoe ohatsona ny mpandraraha ho avy eto Madagasikara tsy mahakety mihitsy ny mpandraraha ny tenako malala tsara raha tsisy aloha stabilité politique eto Madagasikara tsy akaty mihitsy izy. Noho izany zany tokony apetraka aloha zay hoe fifanarahana fifanekena fifanajana izay apetraka izay fampatokisan'izay fa tena manaraka tsara zay feno rehetrasampirenena hoe ampandrosa Madagasikara tsika dia ireo erivelona rehetra afaka miasa miaraka daholo ilaza aminareo tsara ary mikabary eto masinareo eto fa tsy hisy mihitsy ny fampandrosoana eto Madagasikara tsy hisy mihitsy zany hoe fandrimpahalemana zany tsy hisy mihitsy zany hoe ady atao amin'ny anohanana zany na hoe sécurité alimentaire raha tsy miasa aloha reo vahoaka reo dia arovana izy amin'ny fananana. Mbola anisany nanamarika ity androany ity ihany koa dia namaly ny etaetan'ny mponina teny Tanjombato teny ny kandida ben'ny tanàna izay natolotry ny antokotiko Madagasikara amin'ity fifidianana kominaly ity nanatrika ny fotoana teny ihany koa moa ny filoha Marika Ravalomanana tamin'ny fanolorana ny lakana ho an'ny mponina sy ireo mpianatra teny. Dia rahantsika ny rindra tsara ny Manorandre Malala sy Germain Nomenjanary hatrany. Isan'ny olana atrehan'ireo mponina etsy Tanjombato ny fiampitana lakana indrindra rehefa fotoana ny fiakaran'ny rano. Nanolotra lakana miisa roa ny kandida ho ben'ny tanàna izay natolotry ny antokotimy ao amin'ny komina Tanjombato. Teny antoerany ny filoha Marika Ravalomanana, ny sekretera jeneraly ny antoko Ramatoa Olga Ramanazona ary ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy niatrika ny fanolorana izany. Tena faly ato eto aminareo eto
hay venareo ka mahalala tsara be tokony manalakana ny olona ty dia am'izay ny ankizy tsy mandeha miampita rano tsoa fa tonga dia mandeha ambony lakana ka dia tsara be le hevitra nareo any malala manala zany zao nareo tena mijaly be ty rehefa miakana ny rano dia rehefa avy eo mahay nareo satria hainareo tsara lazao zao nampiasantsika an'ity mahavita satria miasa miaraka nareo miaraka amin'ny tim ka dia manentana ny vahoaka tia mandany japy aho hifidy ny lalana numéro 2 misy any hery dia ny mpanolo-tsaina koa numéro 2 mitovy amin'ny any zay tarihan'ny saondro anareo tia kaikitisy ty dia zavatra anankiray tiako ho fantatra hoe ianareo ty zany amin'ny lalana nalentsika teo iny rehefa avy ny na sahirana be koa mba tokony mba heverina koa zay natsarana iny efa lasa be ny tanàna ianao ary mino fa ho lasa ianao fa aza matahotra mino fotsika ho an'ny kandida hery dia zava-dehibe amitsy ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina ao anatin'ny fahadiovana tsisy tanàna lakana le tanàna zany ahafahan'ny ankizy mianatra zany hoe tsisy ankizitsika trony andeha hianatra ka mandofirehana lakana satria n'olon'le vola ao aloha zany dia le ray aman-dreny tsy manam-bola andavan'azy dia tsy mianatra le zaza rehefa latsaka ny orana manomboka androany zany raha mandeha ilakana io androany dia tsy mandofireny ankizy lehibe mandoha tsajabidy isaorantsika amin'ny tafotafo ny président Marc Ravalomanana isaorantsika amin'ny tafotafo nanamafy ny filoha Marc Ravalomanana fa kandida mananatraikefa amina fitantanana ny kandida izay natolotry ny antoko-ty mahobe ny tanàna ao amin'ity commune na Tanjombato ity nanolotra nyty laka ty indrindra fa misy elevera jilatraka be ny tanàna eto ambomanatika sy ny Tanjombato nanolotra nyty laka nyty satria zahay dia afa tena mijaly mihitsy n'izay natondra trano ary dia mbo mangataka kokoa zany zay mbo ambarina lalana ty aminay sy ny jiro zay zany soatra betaka niavaka ny fampelezan-kevitra izay nataon'ny kandida Rina Randriamasinoro izay natolotry ny antoko-tiako Madagasikara androany teny amin'ny boriboritany voalohany sy ny boriboritany fahaefatra nasiany resaka manokana tamin'ity androany ity ny momba ny tanora sy ny fampananan'asa ho azy ireo. Laurette Berton Toky Ramarola. Mahonena ny mahita ny ankamaroan'ny tanora izay tsy hanasa amin'izao fotoana izao. Homena sehatra manokana ny tanora rehefa tonga somatsara eo amin'ny toerany bentanàna Antananarivo aho. Hoy Rina Randriamasinoro, kandida laharana faharoa natolotry ny antoko-tiako Madagasikara eto Antananarivo renivohitra. 75% ny tanora zao tsy miasa inona ny antony zany satria le asa mihitsy ny tsisy ary ny olona na nianatra ary zao amin'ny ankabeazany manaiky fotsiny zay asa misy eo na tsy mifanaraka amin'ny diplômany azy izay tena iaraha Madagasikara zay fa za ezaka mihitsy ametraka amin'ny fitantanana amin'ny commune Antananarivo asiana sehatra ho an'ny tanora fampifanana ny tanora mba ahafahana hoe zao ny asa sahaza ny tena ary zavatra ho créeko amin'ny tanora ho any ao amin'ny lapa ao zany ny atsitsika an'ireny naufrage de monde reny lasa sehatra ifaneraseran'ny tolotra asa sy ny fitadiavana hafa ao zany. Nampiavaka ny andro ny alarobia 17 ny volana novambra ny nitetezana boriboritany roa ny fanesy dia ny tao amin'ny boriboritany fahaefatra niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka Emilia Mbs Alarobia sy ny tao amin'ny boriboritany voalohany izay niarahana tamin'ny solombavam-bahoaka Maître Yantra Razafy Manatsoa. Mitombo isan'andro ny mpanaradian'ny Rina Randriamasinoro hatramin'ny ny alohan'ny fampelezan-kevitra ka hatramin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao satria resy lahatra amin'ny fandaharana asa ho an'ny renivohitra Madagasikara izy ireo. Efa miantombotra ihany moa ny datin'andron'ny fifidianana dia nijoro ary nilaza ny anohana ny kandida Rina Randriamasinoro izay mitondra ny laharana faharoa ihany koa ny ankamaroan'ireo mpivarotra manodidina ny 67 hektara Andravoahangy ary ny teny 67 hektara teny ihany koa. Ankoatra ireo dia resy lahatra ny amin'ny tetik'asan'ity kandida laharana faharoa ity ihany koa ireo tanora marobe sy ireo fikambanana zarandraikitra mandamina ny avaratra na ny zama. Leo rahantsika ny fanadihadiany Ravina Zafimahina sy Mathieu Prince. Fanovana, fitsinjovana ny sosialim-bahoaka ary fijerenana ny mahaolona no andrasana ireto fikambanana maromaro ireto izay nivondrona ho iray. Zay zany dia milaza amin'ny andriamato candidat rehefa mbalany eo anao mba jerevo ny rano ety amin'ny
tanàna ety be tsy mitatatra fa tena mijaly ny olona amin'ny resaka rano. Mpivarotra zany dia mangataka nomena toerana malalaka ahafahanay mitady vola satria io ihany ny ahafahanay mivelona tompoko ka zay mbo angatanay hoe toerana malalaka ivarotanay. Naneneviny ihany koa ireo olona avy amin'ny fikambanana zama na zarandraikitra mandamina ny avaratra. Manomboka zao zany dia miaraka amin'io kandida be ny tanàna olona aniny atao andrenivohitra io ny zarandraikitra mandamina ny avaratra. Maro be olo zay boka amin'ny faritsy zay efa mitady lalany ahoana ny fomba iainantsika fa efa tena fihefiky ny resaka taux de population mihitsy zany le Antananarivo. Zay dia mitona ny olo jiaby na olo boka avaratra na olo boka atsimo any na eto anivon-tany mba hifidy azy amin'ny 17 volana Novambra. Nirefeo tamin'ny ireto fikambanana ireto nivondry ny mpivarotra maromaro. Anisan'ny taona mpivarotra ny grève ny tenako tamin'ny 2016 nanohatra ny foto-draso-tsavany commune. Fa zao nefa rehefa tena nandinika akaiky zay sy niona taminy dia tena velo-panantenana tanteraka zay satria mety amin'ny mpivarotra zany le vina sy le projet ny Irina Andriamasinoro numéro 2 ka noho izany vonina tanteraka zany zay mpivarotra ampilaminana anampy anazy amin'ny fikarakarana ny tsena sy fijerevana akaiky ireo mpivarotra rehetrarehetra satria ireo mpivarotra reo nge tsy voatery eto Antananarivo eny fa manerana amin'ny Madagasikara reo ka rehefa mijery ireo mpivarotra reo zany dia efa nama mijery amin'ny Madagasikara ray manontolo. Ny vina izay mitondra fampandrosoana maharitra sy mitsinjo ny sosialim-bahoaka no naresy lahatra ireto fikambanana maromaro ireto ka androtsaka ny larana faharoa ny kandida Rina Andriamasinoro ben'ny tanàna na Antananarivo ny 17 Novambra izao. Anisan'ny vola vaovao nisongadina ihany koa tamin'ity androany ity dia nanambatra ny heriny sy ny firaisan-kina indray androany ny mponina Ambotrimanjaka sy ny solitena avy ao amin'ny commune voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro. Antony ity hetsika androany ity ny fisian'ny taratasy fampiatsoana ireo vahoaka n'Ambotrimanjaka sy ny nivon'ny Sampadrarany ny fananantany. Dia horantsika ny andinidiny izay Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy. Mianjandrony tady eo am-ponina Ambotrimanjaka sy ny mpitondra fanjakana na dia eo azany tsy fanaikan'ny vahoaka ny tsy anotofana tanimbary fivelomany dia miezaka manao letrezana hatrany ny mpitondra amin'ny anotofana tanimbary 100 hektara. Rehefa tsy naomby ny fandrafindravizana vola an'ireo mponina dia nitady hevitra ampisavorovorona azy ireo indray ireo mpitondra. Rehefa tsy hainareo teklisianina ny asanareo aza mitetateta midikidina aty mijanonana amin'izay misy anareo any. Lasa eritreretinareo indray rehefa avy eo ianareo indray ny amin'ny mesiketanay rehefa avy eo hoe nisy savorovory tao Ambotrimanjaka na nisy korontana tao amin'ny commune zao noho ny ataonareo fa tsy noho ny ataonay. Tampotampoka eo nareo efa mandeha efa indraiky olona anao inona tsy fantatra tsony le izy. Zay no ataoko hoe rehefa tsy hainareo ny mifampiresaka amin'ny vahoaka dia aza midiny aty mihitsy manahirana io. Ny zavatra niseho androany zay mantsy no mahatonga tena miantso foana ary mampita hafatra foana ampitonina sy ampanajana ny hoe raha tena iain'ny feo amin'ny vahoaka mariny dia le vahoaka mihitsy aloha iresahana fa tsy mahita décision tampotampoka avany ananina avany anaty ministera avany anaty domaine avany dia solotena no atsony tsy solotena nge ny tompony tanàna ray manontolo eo fa le vahoaka no zany aza manao an'izany fa tsy mety zany mampikorontana zany ohatry ny ianareo indray no iantsy ady amin'le vahoaka aty hoe io fa dia ho ampidina nareo saminareo fa atsonainy aloha ny solotena dia na izay samizay sa fantany efa izy reto solotena reto fa solotena avaiza izy no fidy andreo ireo ny solotena dia nareo manao zavatra mananonanany dia ireo ny zavatra hitantsika androany. Raha ny fanazavana dia tsy tonga tena Ambotrimanjaka akory ireo solotena Sampandrarany momba ny fananantany izay nangataka fifampiresahana ka niteraka fahatezerana ho an'ireo mponina. Fa eo amin'ny lafim-baovao momba ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ny teny amin'ny anteny miram-pirenena teny ihany koa ny vaovao manaraka hoentina amintsika. Androany dia niona voalohany tamin'ireo député ny tale général Bianco Vaovao namelabelatra ny paikady adina amin'ny kolikoly ao anatin'ity taona ity nivon'ny androm-panjakana ihany koa sy mikasika ireo député izany. Dia horantsika ny fanadiadina teo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Fitaratra voalohany amin'ny falavrarin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ireo solombavam-bahoaka sady avy amin'ny vahoaka izy ireo no misolotena ihany koa ny vahoaka eto amin'ny firenena. Ataon'ny Bianco Vaindondrara ny fametrahana paikady adina amin'ny kolikoly eny amin'ny anteny miram-pirenena.
tsotra ny natao teto satria tiana ny fakarana bebe koa satria mpiara-miasa amin'izay mampiara-miasa zay dia tsara ny fakarana bebe koa izahay atao amin'ny bramoloteny dinany kolokolo zany no nanaty andramatoa filoha ny antenimera pirenena miresadresaka ny momba ny tondrana kolokolo eto amin'ny tany sy ny firenena ary indrindrandrindra nijery izay fomba mety ampabery amin'izany ao anatin'ny fanarana ny lavana voalazana itelo zany dia irarina satria fotoana ataoko hoe voalohany zany irarina dia toiza ny fiarahamiasa ary nampiseho zany fahavonona amin'izany fiarahamiasa zany ny ato amin'ny antenimera pirenena zay tarihany raha akasitrana tanteraka ny fanekenana zany fiarahamiasa zany tafiditra anatin'ireo androm-panjakana tena be kolokolo ny Tsimbazaza teny tokoa mantsy ny nipoirany teny hoe malety teny entina indrindra amaritana n'ireo volabe miodina eo amin'ireo début fa fatatsika fa anisan'ny namenatra voalaza foana indrindra tamin'ny mandat teo aloha anisan'ny saika naharava ny fihavanana teto anivon'ny antenimera pirenena tamin'ny fotoan'androny ny fifampiahihina tamin'ny resaka kolokolo io tamin'ny alana fandaniana lalàna ka nahatonga ny solombavam-bahoaka maro tamin'izany fotoana izany nahatonga nay nisitaka sy naneho ny hevitra ivelan'ny antenimera pirenena nentina niady tamin'izany ary matoa zay nanangana andreo sora-pavety reny hoe aoka zay ny kolikoly dia nisy ny kolikoly tamin'izany fotoana izany tsy anjaranay no milaza hoe inona ny endrika mipoirana sala amin'izany fa nisy le izy tamin'izany zany amin'izao fiadombohan'ny tao ampiasana zao na ho an'ny antenimera pirenena na ho an'ny bianco dia ho izahana fisana saina tsarana n'ireo mpanataterahana ny asa ao anatin'ireo sehatra ao na ny eto anatin'ny antenimera pirenena na ny eto anivon'ny firenena fa ivelan'ny antenimera pirenena na ny sehatra iraika pirenena androany ny tontosany fionana tamin'ny tale général amin'ny Bianco vaovao sy ireo député fionana izay tsapa fa tsy dia nasarika loatra ireo solombavam-bahoaka na dia teo aza ny fampitam-baovao eo amin'ny tontolon'ny ankizy sy ny fikarohana kosa indray dia nanomboka androany hatramin'ny 3 desambra ho avy izao ny fifaninanana ankizy pikaroka izay totosaina eny amin'ny université n'Antananarivo omena sehatra manokana ny ankizy ary omena lanja ihany koa ny fikarohana hoy ny tompona andraikitra dia rahantsika ny vaovao mikasika an'izay ny andindininy avetrany mizara ho ana sokajy taona miisa 3 ny fifaninanana ho an'ireo zaza sahirana volatra amin'ny 12 taona ka tetika samy manodidina ny fanotonana ny fako no avotra mandritra ny iray volana latsaka kely ritra ny 2 herinandro zany ireo ankizy ireo dia mikaroka ary isorana université satria misy chercheur avy aty zany mikoatre an'ireo ankizy ireo mandritra izay 2 herinandro izay ny tena tanjona aloha zany zao dia fanodinana ireo sisan'akora na fako ho azo ampiasaina zany hoe mety teraka valeur ajoutée zany izy io dia amin'ny 27 sy ny 28 novambra zany ireo ankizy ireo dia aneo ireo vokatry ny fikarohana izay nataony ho tsaraina izy amin'ilay fomba fahaizany manao sy ny fomba fahaizany maneho zay zany no hitsarana anazy dia misy sokajy taona izy ireo ny 10 ka hatramin'ny 12 taona 13 taona ka hatramin'ny 14 taona ary 15 taona ka hatramin'ny 12 taona tsy mijanona amin'ny fifaninanana ihany izany isy ny fanohanana ireo hita fa nanao fikarohana matotra ahoana no ahafahana manohana ny ankizy sahirana ary le fanohanana zany tsy resaka hoe tapitapoka fotsiny hoe zavatra atao indray mandeha fa nieritreretina mihitsy hoe inona ny sehatra ahafahana manohana nreto anisan'reto ataontsika hoe ankizy sahirana izay karakarain'ny plateforme de la société civile pour l'enfance dia teo no mitsiry ny hevitra hoe andaontsika arany anao concours dia izay mendrika ao anatin'ilay concours dia misy accompagnement ataontsika hoe pérenne zany hoe tsy accompagnena indray mandeha fotsiny zany izy ireo fa jerena mihitsy ireo ankizy ireo izay miezaka ahafahana tonga any amin'ilay sehatra mba iriny anatanteraka projet na hoe mety hoe hiasa amina orinasa koa atreto ireo mpikambana eo anivony vovonana ny firaisamon'ny pirenena ho an'ny ankizy ihany aloha no afaka mandray anjara amin'izany dehibe ho an'ny ankizy malagasy ny fandraisana anjara amina fifaninanana toy izao indrindrandrindra moa fa ho an'ireo ankizy izay sahirana izay mampisy fanantenanana izy ireo hoe tsy voatery manana zavatra be voanana vina
vao afaka hanatanteraka nofinofy fa amin'ny alalan'ny zavatra kely toy ny akora izay lazaintsika teo hoe akora hodina dia ny fako ihany sy ireo fitaovana recyclable dia hoe afaka manao zavatra tsika amin'ny zavatra hananantsika fa tsy voatery hanana zavatra be vao manomboka zavatra anankiray. Samba no nisy hetsika toy izao natao teny amin'ny université an'Antananarivo ezahana ho velarina amina fikambanana hafa na sekoly izany amin'ny andiany manaraka hoy ny mpikarakara. Vaovao mifandraika momba ny ankizy sy ny any amin'ny tapany atsimo nosiny kosa dia notoloran'ny USAID fanomezana ireo ankizy iray alina mahery any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny androany ho fiadina amin'ny tsy fanjari-tsakafo mahery vaika no anton'izany raha ho antsika eto Madagasikara aloha hatreto dia mbola ho hita ho tsy zarizary izany ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo izany. Asin'Andre Malala sy Mathieu Prince. Mbola lavitra ny ezaka ho an'ny Madagasikara amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Miaina anatin'ny fanomezana avy amin'ireny sehatra iraisam-pirenena miasa eto Madagasikara ireny isika rehefa misy ny hetsika manokana ataon'izy ireo. Tsy mbola misy hatreto ny tena politika mpanjakana mazava entina hiadiana amin'ny tsy fanjari-tsakafo mahery vaika io izay tena hita any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara. Mariko zany fa raha ohatra tsika ka tena miezaka tokony atao zany dia ao amin'ilay hoe arivo andro voalohany zaza. Le arivo andro tombony sy fironany zany vao mitsaika zany ny zaza dia tokony efa raisina ny tanany amin'ny alalan'ny reny bevoka dia tokony mihinana sakafo ara-dalàna zany ny reny bevoka. Tsy moa zany teny matetika hoe nify ray zaza ray tsy marina izay matoa zany le reny marary nify tsy hoe manaizana fa tsy ampy sakafo izy dia alain'le zaza le ao anatin'ny taolany rehetrarehetra zany any amin'ny nifiny any amin'ny taola tongony sy any amin'ny taolany zany dia manakotsako izy satria tsy ampy sakafo izay hoe ny reny bevoka zany dia tena toanana ara-tsakafo ary sakafo ara-dalàna mandritry ny 9 volana itondrany voka. Ny voateraka vao miteraka indray zany zaza dia raisina ara-dalàna mandritry ny 9 bolana voalohany dia tsy omena fa tsy nono ihany, nono ny reny ihany. Ary aorianany faha 9 bolana dia omena fanampin-tsakafo akoatra ny nono fa nono mandrapatonga ny 2 taona ary omena fanampin-tsakafo le zaza ara-dalàna. Saika ahitana ity tranga tsy fanjari-tsakafo ity ny fatra rehetra manerana Madagasikara ary tena mbola vitsy ireo malala izany indrindra ny atao hiadina amin'ny tranga tsy fanjari-tsakafo mahery vaika io. Dia ny farana hatreo indray ny fotoanantsika tato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrahana feno ianao tany tokantrano miaraka taminay teto ankasitrahana ihany koa ny mpanao gazety sy ny teknisianina niarana Salah mametraka ny mandrapitafa ho manaraka indray veloma tompoko.